Faly miarabantsika rehetra indray ry havana nahatratra ity maraim-baovao izay nomeny tompo atsika ity indray. Maraina vaovao izay ifoazantsika miaraka amin'ny tompo ary andehanantsika amin'ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo indray. Misaotra azy isika fa mbola manome antsika ny teny indray izy amin'ity maraina ity izay tariny sy tantanany antsika ka nomezany antsika fo vaovao sy fanahy vaovao. Kiara ivavaka isika tompoko. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masinao, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zahay fa Andriamanitra fitiavana tokoa ianao. Misaotra anao ny amin'ny tombonandro nomenao indray, fa maneho ny alehibe ny famindramponao zany, maneho ny alehibe ny fitiavanao zany, maneho fa tsy sitraka ao ny fahafatesan'izay maty, fa ny amonjena ny olona rehetra kosa no sitraka ao. Amin'ity maraina ity ary dia manatona anao zahay, manatona anao amin'ny alalan'ny teninao zahay ka maniry indrindra ny anavaozanao anay amin'izany teninao zany. Maniry indrindra ny anomezanao anay fo vaovao sy fanahy vaovao. Maniry indrindra ny toeran'ny fanahinao masina izahay, izay fofinaina vaovao hamelomanao anay. Teo velona izahay Jesosy io, fa tsy teo faty izahay. Nitenena aminay ary ho fiainana mandrakizay ho anay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ry havana amin'ity maraina ity dia araka izay voasoratra ao amin'ny Ezekiela. Ezekiela toko fahaenina amby telopolo, ny andininy fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo. Ezekiela toko fahaenina amby telopolo, ny andininy fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo. Toy izao ny favaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Ary esoriko amin'ny nofonareo ny fovato, ka omeko fo nofo ianareo. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka tonga nareo andeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao ry havana, dia teny nomen'Andriamanitra ny Ezekiela mpaminany ho an'ireo zanak'Israely izay babo tany Babilôna fahizay. Babo tany Babilôna izy ireo satria nivadika tamin'Andriamanitra, nanompo andriamanikafa, nivadika tamin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra taminy, ka niala tamin'ny fitantanan'Andriamanitra mahery izy, fa ny safidy ny anaraka andriamanikafa. Noho izany fahotana izay tena mahatsiravina sy tena fahavetavetano inatrehan'Andriamanitra izany, dia tsy nisy fiarovana azon'Andriamanitra natao taminy akory, fa dia tonga taminazy ny fahavalo mahatsiravina, ka dia nandringana ny tanàna, nitondra fahafatesana tao Jerosalema, ary nitondra faharavana tamin'ny tempoly, ka dia nitondra azy ireo ho babo nakany Babilôna. Raha ny asan'ny fahotana ry havana, dia izay ny vokatry ny fahotana. Araka ny ambaran'ny Romanina toko fahaenina andininy fahatelo amby roapolo, dia ny fahafatesana ny tambon'ny ota. Ny fahotana na ny fialana tamin'Andriamanitra, na ny fivadiana tamin'Andriamanitra, dia tsy misy fiafarana tsara ao anatin'izany, tsy misy hamamina ao anatin'izany, fa tsy maintsy miafara amin'ny fahafatesana sy ny fahampotehana izany. Ary fantaro fa ny fahotana rehetra ataon'ny olona, fahotana anankiray ataon'ny olona monja, dia fa varavarana misokatra ho an'ny tanan'ny Satana hiditra eo amin'ny fiainan'ny olona ka hitondra fahampotehana sy faharavana ho azy izany. Io fahotana ifikiran'ny olona io no mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza fa manana fo vato ny olona. Manana fo vato ny olona, vato tahaka ny vato lampy, ka tena sarotra potehana ary tsy potika raha ny finiavana maha-olombelona ihany aza no resahana. Fo vato lampy satria izao, fo tena tia milona ao anatin'ny fahotana. Fo matsiaro voageja raha vao resaka tenin'Andriamanitra na lalàn'Andriamanitra na didin'Andriamanitra no resaka. Eny ry havana, ny nofo dia tena mahatsiaro hoe gadra
rehefa manoloana ny tenin'Andriamanitra, rehefa manoloana n'ireo didin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra, dia mahatsiaro hoe gadra ny nofo. Ka ny nofo rehefa mahatsiaro gadra tahaka an'izay, dia mitady lalana ivoahana mandrakariva izy, mitady lalana ialana tao anatin'izay gadra mahazo azy zay izy, ka dia milona sy milona ao anatin'izany fahotana zany izy, na dia andavany an'Andriamanitra aza izany. Ry havana, izao tenin'Andriamanitra izao dia manambara ny adi-panahy izay miady amin'ny nofo izay ataon'Andriamanitra amin'ny olombelona, satria raha ny olombelona tsy mahavita manatanteraka an'izany ady izany. Izao mantsy ny fantaro. Ny fanahy ny mahavelona hoy Jesosy, fa ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ary tena hitantsika hatrany Edena tokoa zany, fa rehefa nomen'Andriamanitra any Adama sy Eva ny fahefana rehetra tamin'ny voary rehetra, dia tonga nanafika ny nofony tokoa ilay mpaka-fanahy. Ary rehefa niatrika ny mpaka-fanahy ny nofo, ka ny safidy ny andeha araka ny nofo ny olona, dia nanomboka teo ny fahalavona teo amin'ny fiainan'ny olona. Nanomboka teo ny fahalavona teo amin'ny fiainan'ny olona. Ary maro isan-karazany ny iainan'ny olombelona tahaka an'izany, na dia amin'izao andro iainantsika izao azy, izay mandrakariva moa zany raha ny tena marina ny fomba fiadiny devoly eo amin'ny fiainan'ny olona. Ao amin'ny nofo mandrakariva izy ny manafika, satria fantany ny fahalemen'ny nofo. Fantany tsara ny fahalemen'ny nofo, fantany ny fitiavan'ny nofo an'izany filibana amin'izay tiany zany, fantany ny fitiavan'ny nofo an'izany fahotany zany, fantany ny tsy fitiavan'ny nofo ny mivavaka, fantany ny akamon'ny nofo hanatona an'Andriamanitra. Tena fantatry ny devoly io. Fantatry ny devoly ny fitsiriritan'ny nofo, an'izany antsoina hoe fahafahana izany. Fa ny fahafahana amin'ny nofo dia ny fahafahana manao ny sitrapony, manao ny danin'ny kibony, ka tsy inona ny danin'ny kibony fa izao ny sandratra sy ny iseho eo amin'ny olona rehetra, fa izy ane ka miavaka, izy ane ka tahaka an'izao. Zay no mahatonga ny nofo milona ao anatin'ny fahotana ry havana. Zay no mahatonga ny nofo milona ao anatin'ny fahotana, dia tsy inona izany fa ny nofo izay mahatsiaro tena hoe te hivelatra amin'ny zavatra toy izao na zavatra toy izao, fa tsy te hanetry tena, fa te hisandratra ka te haneo no maha izy azy amin'ny samy mpiarabelona. Io ny tena fandrika lehibe ananan'ny nofo io, dia ny nofo izay misandratra ho mpitarika na mpitantana ny fiainan'ny olombelona. Teo ny fahalavona no tonga teo amin'ny fiainan'ny olombelona ry havana. Ary rehefa tonga teo amin'ny fiainan'ny olombelona ny fahalavona, dia tonga vato ny fon'ny olombelona. Tonga tsy te halala ny amin'Andriamanitra ny olona, satria tamana tao anatiny izany fiainan'ny fahotana izany izy. Ary taizany nahatonga azy tamana tao, rehefa nanomboka nanandrana an'izay fahotana izay izy. Tandremo ry havana ny manatokatona an'io fakapanahy io, tandremo ny manandrakandrana an'io fahotana io. Fa rehefa manandrana an'io fahotana io ianao, tsy ahita faharatsiana ao anatin'io zany ianao. Raha ny manofo anao, tsy ahita izay maharatsy an'izany fahotana zany ianao, fa dia ho roboka lava ao anatin'izany ianao. Raha miresaka fahotana sy filan'ny nofo isika ry havana, dia fantaro fa tsy ny filibana amin'ny toka sy ny sigara ihany no atao hoe fahotana, tsy ny fandehanana amin'ny fijangajangana ihany no atao hoe fahotana, fa maro ny fahotana ataon'ny olona. Fa rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra fotsiny ny olona amin'ny fiainany, dia fantaro fa efa fahotana no iainan'izay. Tsy hoe akory hoe za sady tsy mifoka sigarany, tsy misotro tokany, tsy manao an'izao sy tsy manao an'izao, noho izany zao zany tsy manota, tena fieverany tena diso zany. Ary izay koa anisan'ny fandrika izay ataon'ny Satana amin'ny fiainan'ny olona, mahatonga ny olona mihevitra fa rehefa tsy manao an'izao sy izao aho dia marina aho izay ao anatrehan'Andriamanitra. Fa sedrao ao amin'ny fiainam-bavaka anananao raha manana fo vato ianao na manana fo nofo ianao. Fa ny olona manana fo vato dia olona tsy te hanatona an'Andriamanitra izy. Ary eo no ahitana ny fo vato eo. Ny fo vato dia fo tsy te hanatona an'Andriamanitra.
ny fo vato dia fo te hanalavitra an'Andriamanitra, tsy te hivavaka fa te hamaky boky, tsy te hivavaka fa te handeha hijery documentaire, tsy te hivavaka fa te handeha hijery film, tsy te hivavaka fa te hanao zavatra hafa maro satria misy zavatra hafa maro izay everina fa ho miban-toerana ambony noho izany vavaka izany eo amin'ny fiainana. Tsy te hivavaka satria andeha hikarakara ny vady aman-janaka, tsy te hivavaka satria andeha hiasa, mbola efa taraka tsy manana fotoana ho amin'izany vavaka izany intsony, mbola maro ny zavatra mbola tokony atao ka tsy manana fotoana amin'izany vavaka izany intsony. Zany rehetra izany dia isehoany zany fo vato zany avokoa. Eny, na dia amin'izao confinement zao azy dia maro no faly satria ao am-pandriana izy no mamaky baiboly, ao am-pandriana izy no miaino tenin'Andriamanitra tahaka izao atao zao. Tsy mahavita mandeha mifo mandoalika intsony fa tsy mampaninona ny mandany 20 minitra na atsasakadiny iainona tenin'Andriamanitra vetivety. Vita zay, afaka manao zay tiako atao amin'izay aho amin'ity tontolo andro ity. Ry havana, misy endrika maro isehoany izany fo vato eo amin'ny fiainan'ny olona izany. Fa izao, io fo vato io indrindra no tian'Andriamanitra hovaina eo amin'ny fiainan'ny olona. Io fo vato io no tian'Andriamanitra hovaina fonofo io fo vato io. Fonofo izay tanolonaka aniriny ny tenin'Andriamanitra. Fonofo izay tia ny manatona an'Andriamanitra. Fonofo izay mahatsiaro hoe tsy velona fa maty raha misaraka amin'Andriamanitra. Satria izay fahavelomana izay no ambaran'ilay hoe fonofo eto, fa ny fahafatesana no ambarany hoe fo vato. Ka io fonofo resahan'Andriamanitra io dia fo no velomin'ny tenin'Andriamanitra io. Fo izay navaozin'Andriamanitra no niasa ny fanahy masina tamin'ny batisa masina io, ka ny eloavany tenin'Andriamanitra. Fo resy lahatra ny amin'ny fahotana iainany, fo resy lahatra no ny fitariany fanahy ka te hiala amin'izany fahafatesana misy izany. Fo izay resy ny fanahy, io fonofo resahana io. Resy ny sitrapon'ny fanahy izy, resy ny sitrapon'Andriamanitra izy, ka izay no mahatonga anazy tonga vaovao. Tian'Andriamanitra anana n'izany fonofo izany isika, ary tian'Andriamanitra avaozina ny fanahy ao anatintsika, satria fanahy maty ny ao anatintsika no io fo vato izay ny ainatsika io. Ka ny sitrapon'Andriamanitra ny amintsika dia ny fiainantsika manontolo mihitsy no tian'Andriamanitra avaozina tanteraka. Tian'Andriamanitra soloana olom-baovao tanteraka isika. Fonofo tsy misy ifandraisany amin'ilay fo vato teo aloha intsony. Fanahy vaovao tsy misy ifandraisany amin'ilay fanahy maty teo aloha intsony. Ary ny ahafahan'Andriamanitra manatanteraka an'izany dia manome antsika fofonaina vaovao izy. Dia ny fanahany izany no ampitoeriny ao anatintsika ao. Mba tsy ny fofonaina manofo antsika intsony no mitarika antsika ka hitondra antsika ho amin'ny filana, fa ilay fofonain'Andriamanitra mihitsy no hitarika antsika, dia ny fanahy masina izany izay hitondra antsika, hitarika antsika amin'ny marina rehetra, amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mba tsy hanaovantsika ny sitrapon'ny tenantsika izay mahafaty antsika, fa hanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra kosa izay fiainana mandrakizay ho antsika. Te hanao an'izany asa izany amin'ny fiainantsika Andriamanitra, raha mangetaheta fiainana tokoa isika. Tsy io fiainana amin'ny filanonofo io, tsy io fiainana ao anatin'ny fo vato io no antsoina hoe fiainana, fahafatesana io. Fa ny antsoin'Andriamanitra hoe fiainana dia izay miankina sy mifanaraka amin'ny teniny irery ihany. Izay fiainana tariany fanahy ny irery ihany, ary izay fiainana manaiky ny ho avaoziny tanteraka irery ihany. Io ihany no antsoin'Andriamanitra hoe fiainana sy fahavelomana. Fa ny ankoatran'izay dia fahafatesana. Tsarovy ry havana ilay tenin'Andriamanitra hoe ny fievitro tsy fievitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako i Jehova. Midika izany fa tena mifanalavitra amin'izay heverintsika ho tsara ny fahatsarana eo amin'Andriamanitra, ary tena tsy izay heverintsika manofo antsika ho fiainana no antsoina hoe fiainana. Raha miresaka mako ane amin'izao
ny olona nandroso taona dia milaza izy hoe tsika kosa nahita fiainana tamin'ny fahatanorana ohatra. Satria tamin'izany fahatanorana izany dia tena nandeha amin'izay tiana rehetra, nandeha nizotra tamin'ny lalan'ny fo rehetra ka nanao izay rehetra mamin'ny fo, ka izay no antsoina hoe tena nahita fiainana isika tamin'ny fahatanorana. Kanefa raha ny marina nahatonga antsika hanana fo vato zany. Nahatonga antsika hanana fo vato zany. Noho izany ry havana dia izao. Te hitondra n'izany fo nofo izany eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ary tsy eo amin'ny fiainanao ihany fa eo amin'ny fiainan'ny ankohonanao koa. Raha mbola manan-janaka kely ianao dia aza vela taizany ny nofo ny zanakao, fa taizao amin'ny tenin'Andriamanitra ny zanakao. Manjary tombo amin'ny fo vato izy ka tsy hay anatona an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Manjary tombo amin'ny fanahy maty izy ka tsy ahita an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Eny, na dia efa vita batisa aza, na dia zanak'Andriamanitra aza, tena fantaro ry havana, na dia zanak'Andriamanitra aza ianao, tsy manambara fa efa manana fiainana mandrakizay ianao. Satria tsarovy ny lioka toko 5:10 ny amin'ny fanoharana taon'i Jesosy ny amin'ny zanaka adala. Misy ny zanaka adala izay tsy tia mitoetra ao an-tranon'ny rainy, izay tsy tia mihaino ny feon'ny rainy, izay tsy tia miaraka amin'ny rainy, tsy tia ny fahafinaretana ao amin'ny fanjakan'ny rainy, fa te handeha amin'izay tiany, te handeha amin'izay naimpony, te handeha amin'izay filany ireriany. Ary izay ny fo vato sy ny fanahy maty resahan'ny soratra masina eto. Fa tian'Andriamanitra ho afaka amin'izany isika. Tian'Andriamanitra ho afaka amin'izany isika. Noho izany ry havana dia izao. Efa nomena antsika ny fanahy masina tamin'ny Pentekosta. Tamin'ny batisa masina no nanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahy masina. Ary isaky ny Pentekosta isika dia mankalaza n'izany nanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina tamintsika izany. Nanomezany antsika n'ilay aina vaovao izay ataon'Andriamanitra ao anatsika ka hahatonga antsika handeha araka ny lalàny sy hitandrina ny fitsipiny ka hanaraka azy. Hahatonga antsika handeha araka ny sitrapony ka hanana fiainana mandrakizay. Hahatonga antsika handeha araka ny sitrapony ka hanapotika ilay fo vato ary hanolo an'izany ho fonofo, ary hamelona ilay fanahy maty ka hanolo an'izany ho fanahy vaovao. Ry havana, efa nomena antsika ny fanahy masina. Fa raha tsy mihaino ny feony isika dia tonga miteny ratsy azy isika. Raha mana ratsy ny ataony isika ka milaza hoe ny ataony nofo ny tsara fa tsy ny ataonao, dia tena miteny ratsy ny fanahy masina isika. Ary mibeba fa mbola fotoanan'izao. Aza tamana amin'izany toerany fitenenany ratsy ny fanahy masina izany. Fandrao maty mandrakizay ao. Fa dieny mbola fotoanan'izao dia mitsangana ianao ka manolora tena ho an'Andriamanitra. Omboy amin'ny hazo fijaliana io nofo io mba amin'ny filany. Manana fotoana hitokananao miaraka amin'Andriamanitra, atolory an'Andriamanitra ny fonao, manana fiainam-bavaka, manana fiainana milona ao amin'Andriamanitra. Atolory azy ny fonao, atolory azy ny fiainanao, mba hahatonga anao ovainy ho olom-baovao. Ahatonga n'ilay fofinaina vaovao, ilay fofinain'Andriamanitra, ilay fanahin'Andriamanitra mba hitoetra ao anatinao. Fa raha tsy izay dia ho faty tokoa ianao. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, raha mbola manana ity fotoana vaovao ity, izy mbola moaza an'Andriamanitra antsika hanatona azy hatrany, hanolo tena ho azy, hanavao ny fanolorany tena, ary tena handany devoly sy ny asany rehetra ny fomba ny rehetra marina, handany feo ny devoly rehetra izay mampianatra antsika ny zava-dratsy. Satria maro amin'ny fiainantsika no isehony izany feo ny devoly izany. Rehefa ampianarin'ny devoly mankasitraka fahotana isika. Eny ry havana, isika rehefa mankasitraka ady, na dia any amin'ny filma aza izany, dia tsy mba mitepo araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fotsika izay. Isika raha mankasitraka mpangalatra, na dia any anatin'ny filma aza izay,
dia tena tsy mitepo araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainantsika sy ny maro hafa ihany koa izay feo ny devoly izay ampitoeriny ao anatintsika ao. Ka na dia ozy aza isika hoe zany mijery fotsiny ihany fa tsy maninona dia fantaro rehefa tonga ilay fotoana misy mamelaka ny tamaina iny ny takolaka ao ankavanana dia jereo ny zavatra ataonao fa tsy hanaiky an'izany ianao satria efa nampitoeriny devoly moramora tao anatinao ny hamelaka ny tamaina ny takolaka izay namelaka ny tamaina ny takolaka ao ihany koa. Efa napetraky ny devoly ao anatinao ny filazana fa tsara ny mangalatra. Efa napetraky ny devoly ao anatinao ny filazana fa tsara sy tsy mampaninona ny fijangajangana. Maro ny ampianarin'ny devoly ny olona amin'ny fiainany andavanandro sy izay rehetra hitany masony sy reniny sofiny ka mahatonga ny fovato io hitoetra amin'ny fiainan'ny olona. Tian'Andriamanitra ho vaina daholo izany rehetra izany. Tian'Andriamanitra ho voatokana ho azy izaho sy ianao. Ka hanana ny tenin'Andriamanitra ho sakafom-panahy. Hanana ny tenin'Andriamanitra ho fivelomana, ho fiainana mandrakizay. Miantso antsika ny tompo ry havana handiny tena amin'ity anio ity. Amin'izao ankatoko ny Pentekosta izao. Handinika ny fiainantsika, ny fanoloran-tenantsika, fa ny fanahin'Andriamanitra dia efa nomeny antsika. Ka isika ve miteny ratsy ny fanahy masina, sa isika ve miaina araka ny tenin'Andriamanitra. Fantinian-tena tena lehibe izay ataontsika izany amin'izao akantoko ny Pentekosta izao. Mba izy atsika mijoro ka mibebaka marina, manao ny sitrapon'Andriamanitra, miala amin'ny ratsy fanao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, mbola ho azoko mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay, ho aminareo any ny fiadanana. Amen.